Las quiero mucho, los quiero mucho. Sono molto contenta di essere con voi e vi mando un abbraccio grande e prego per voi. Ny fety fankasitrahana dia fankalazana manokana sy mahazatra ary mampiavaka ny fianakaviana salesianina. Raha iverenana kely ny tantara dia tany amin'ny taona 1970 no nanombohan'izay fety fankalazana izay. Ny arivan'ny andro fety fankalazana ny fetiny Masina Joany Evangelista mpiaro ny Masina Joany Bosco dia nanapa-kevitra ireo tovolahy kilasy mandry izay notezay. Tovolahy anankiroa moa izy ireo dia i Carlo Castini sy Giuseppe Buzzetti, izay no anaran'ireo tovolahy ireo. Dia nieritreritra izy ireo hanao firarian-tsoa ho an'ny Don Bosco tany Valdôco izay tantara izay any Turin. Nandritra ny volana maromaro dia niasa mafy izy roa lahy ireo nanangona vola mba hividiana ny fanomezana ho an'ny Don Bosco. Dia ny fanomezana novidian'izareo tamin'izay fotoan'izay dia volafotsy anankiroa. Dia io volafotsy anankiroa io nataon'izy ireo surprise ho an'ny Don Bosco. Ny hariva efa maty masoandro tamin'izay dia nandondona tao amin'ny efitrano fatorian'ny Don Bosco izy mirahalahy reto dia nangataka ny resaka taminy. Ary tamin'izay fotoan'izay no nanoloran'izy ireo ilay volafotsy anankiroa. Teo amin'ny fotoana io no nahatsapany Don Bosco fa soatoavina lehibe ho an'ny fanabeazana no raketin'izao fahaiza-mankasitraka izao ka ny tenenany hoe ny tanora mahay mankasitraka dia misy fanantenana ao aminy. Notazomina ho soatoavina sy rakitra ny fandovan'ny fianakaviam-be salesianina izay fanaovana ny fety fankasitrahana izay ka mitohy mandraka ankehitriny. Fankasitrahana an'Andriamanitra no ranom-pahasoavana, fankasitrahana ny ray aman-dreny, fankasitrahana ny mpanabe ary fankasitrahana eo amin'ny tanora samy tanora na eo amin'ny samy mpinamana ihany koa. Ny masera Fidy Maria Auxiliatrice ankehitriny dia mankalaza izay fety fankasitrahana izay androany 9 avrily 2024. Androany amin'ity taona ity dia any Bogota any Colombie no nankalazana azy. Ny lohahevitra amin'ity taona ity moa dia hoe miaraka amin'ny Masina Maria dia aoka ampiroborobo ny kolotsaina ny fiadanana isika. Amin'izao fety fankasitrahana izao dia miantso antsika hampanjaka ny fiadanana sy ny fihavanana ny mera general. Hitantsika loatra ankehitriny amin'izao tontolo iainantsika izao ny tsy fisian'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana, vokatry ny ady, vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana ary ny fahantrana amin'ny endriny samihafa, eo ihany koa ny herisetra izay miseho etsy sy eroa. Isika tsirairay avy no antsoina mba hitondra izay fiadanana izay, fiadanana ao am-po izay vokatry ny asan'ny fanahy masina, fiadanana eo anivon'ny angonana sy ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina ary indrindra eo anivon'izao tontolo izao mihitsy dia isika rehetra izao no antsoina mpitondra sy mpampanjaka ny fiadanana. En la fiesta de la gratitud mundial de las hijas de María Auxiliadora, y el vivas del mundo. Y el café, frutos emblemáticos de nuestra tierra colombiana,